miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ry havana ary manona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminy. Andao mantsika eo amin'ny fiderana ny FFPM fa 7 sy 349 sy ny FFPM fa 4 sy 506. Dia andao taontsika eo mba masitsika amin'ny perikopantsika androany amin'ny Exodus toko 4 fakitsika ny 9:1. Exodus toko 4 ny 9:1. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ahoy Jehova taminy, iza moa no nanao ny vavan'ny olona, ary iza no mampahamoana na mampaharenina na mampahiratra na mampahajamba, tsy izao Jehova va? Amen. Hoy Jehova aminao androany hoe: za angeny nanao anao ary mahatalanjona ny nanaovako anao. Ry havana, hoy Jehova aminao mahatalanjona ny nanaovako anao. Taontsika hivavaka hidera azy. Jehova tomponay eo, nideranao zahay noho ny fahasoavanao. Nideranao zahay fa noho ny fahasoavanao dia mahatalanjona ny nanaovanao anay. Misaotra anao ny amin'ny vava izay nomenao anay. Misaotra anao ny amin'ny sofina izay nomenao anay. Misaotra anao ny amin'ny maso nomenao anay. Tena hiderahanay anao zany Tompo. Dia taio ny vavanay mba ho vava feno fiderana sy fankalazana ny anaran-tsoanao. Mifona ny amin'ny vavanay mona vavaka, mona fiderana. Mifona Tompo. Ianao izay nanome anay sofina, dia ianao ampahalady ny sofinay. Sofina mahareny teninao, maharezy sitraponao. Ianao nanome anay maso, dia ampahirato ny masom-panahinay Tompo. Diovy ny fonay mba hahita marina fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra tia anay ianao. Dia ho feno fiderana anao ny fonay ary olona ankasitrahanao koa zahay. Izany mivavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mahatalanjona nanaovan'Andriamanitra antsika. Andao averintsika ilay fiderana teo, tena hoe hanandratra fiderana ilay Andriamanitra nanao antsika isika.
mbola jerentsika ao amin'ny perikopantsika androany any a Matthieu toko 4:20 ny andininy 12 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna mihamangatsika ry havana ny fitiavany maro ary rehefa ho avy Jesosy anatin'ny famantarana ny fiaviany zany efa akaiky izy efa hiafary zao tontolo zao mihamangatsika ny fitiavany maro fa manahoana kosa ny fitiavanao azy favakitsika Jesosy Tompo misaotra anao zay ny amin'ny teninao laza aminay fa ho avy ianao hiverina ianao misaotra fa ambaranao anay mazava izay famantarana ialohan'ny fiverenanao dia efa hitanay taratra izany mandavataona izay dia mandre ady sy filazanady hitanay ny ady any Ukraine sy ny ao Afrika hitanay koa tompony mosary mianaka aty Afrika eto Madagasikara taninay ary atahorana azo an'izao tontolo izao hitanay fa maro mitonona ho Kristy nefa Kristy sandoka hitanay fa mirongatra ireo mpampianatra sandoka mitondra fampianarana sandoka ary maro tompo no voafitaka ka mihamangatsika ny fitiavany fa hitanao fa maro lavitra noho izany ny tsy fankatoavana anao ary anatin'izany zahay mifony zay ny amin'izay tsy fankatoavanay tompo mifonany amin'ny fangatsiahany fitiavanay ianao mifonany amin'izay tsy firaikena amin'ny fiverenanao ianao amindra fo amelany elokay ianao ampiverina anay amin'ny fitiavanay ianao voalohany dia aoka mifanainao masina hiasa ampidinao amponay ilay fitiavanao ahatsiarovanay fa tianay ianao aoka mifanainao masina hiasa tompo hitaonanay amin'ny fankatoavana anao marina dia afaka ilazay hoe tena manana anao Andriamanitray tsy izahay intsony ny velona fa ianao ny velona ao anatinay amen. Go!
an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho amintsika ny fiadanany. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ity alahady 1 volana Jolay taona 2024 ity no efa napetratsika teo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra mba ho fotoana iarahantsika mivavaka, ho fisaoran'Andriamanitra ho fanomeza amboninahitra azy noho ny naharetany fiangonana FJK Maisoro Fitiavana fitandremana misy atsika hatramin'ny 550 taonany. Koa dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mahatratra izao fotoam-pahasoavana sy fifaliana lehibe izao. Araka ny hitantsika amin'ny fandaharana dia telo sosina no iarahantsika amin'ity fotoam-pankalazana ity. Ny fanompoam-pivavahana izay hitarianantsika amin'ny liturjia endriny faharoa, aorian'izay dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ary amin'ny andalana fahatelo dia miatrika famelabelaran-kevitra isika lahateny mitondra ny lohateny fiangonana mahalala ny tantarany. Koetia mpiandohana ry havana dia fifaliana ho antsika ny mandray ireo ray aman-drenitsika, dia ao ny ray aman-dreny président synodal ny sodapartany Antananarivo andrefana izay namaly ny fanasantsika amin'ny tondrany ny afatr'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ny mpitandrina Razafindrakoto Andriambalohery Asinarivo. Koa satria izao koa no fotoana voalohany izay iaonany sy amanginy atsika eto amin'ny fitandremana misy atsika, dia miarahaba sy mampahery azy amin'ny anaran'i Jesosy isika avy tany be eo amin'ny andraikitra masina izay nanendrena azy ary nona fa niantsony ny tompo azy eo anivon'ny synodapartany. Miarahaba sy mirary ny herin'ny faherezana ary tsy ho anao ihany fa ho an'ny ankonanao sy ireo borao-piara-miasa eo anivon'ny synodapartany. Ankoatr'izay dia tazantsika koa ny zoky ray aman-drenitsika dia mitandrina Ratolo-Janahary Honoré Auguste izay ara-paitsika manokana moa noho ny fahazoany mari-pahaizana doctorat en histoire tamin'ity volana Jolay ity. Izy no anao ny lahateny izay noho ny fandaminana avy amin'ny mpitandrina Rakoto Navalona Maholy izay tratriny tsy fahafahana tampoka, dia izy no ny angaviany izany mpitandrina tokony anao ny famelabelarana izany isolo azy amin'ity anio ity. Fa efa miatrina ity amin'ny pilipitra koa izay barao-piangonana hitarika antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny mitarika dia ny mpitandrina hitondra ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, dia ny mpiara-miasa Dakadis Keny mpitantsoratry ny vola, ary hifarimbina amin'ny vavaka sy ny vakiteny ny mpitantsoratra Andriamanjato Mbola ary ny mpitantsoratry ny vola Ravelonjato Tsihory. Amin'izany rehetra izany ary ny ombonantsika fifaliana ka iarahantsika miredona eo am-pitsanganana ny hira fanevan'ny 550 taona zanaka malala. Mitsangana ry havana. Is
izao fanompovavahana izao ry havana dia miankina indrindra amin'ny teny faneva izay najorontsika Efesianina 5:5 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Eo ambany masontsika hiderana ny Tompo ny Salamo 5:30 ny 1 hatramin'ny 3. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Aleloia, midera ny anaran'i Jehova, midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova, ao anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika, midera ny Jehova fa tsara izy, mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Amen. Vavaka isika mideranao zay Andriamanitro satria ianao lay tompony fotoana ary mandahatra izany araka ny sitraponao, manana ny hery sy ny fahefana rehetra no mampiantrano anay ato an-tranonao amin'izao 5:10 taona ny fiangonana Mariana eto izao. Mideranao no ny hatsaram-ponao izahay, mideranao no ny fitiavanao, ny tahiry ireo taranaka ny fandimby ka nahafahan'ny fiangonana nandeha niazakazaka tsy sasatra
nandritra izay taona maro izay. Misaotra anao sy mankasitraka anao fa lehibe koa ny fitiavanao, fahasoavana nampifahasoavana ny velomanay isan'andro ary tsy tapaka ny fitsimbinanao anay. Misaotra fa mbola maro ny tafatoetra ary tsy vitsy ny tena manana fanampo eo amin'ny fanompoana amin'izao fotoana iarahanay midera sy mankalaza anao izao. Misaotra fa tsapanay ny herinao Andriamanitra ampitainao amin'ny fiangonanao ka navitan'ireo asa maro ho fijoroana ho vavolombelonao nandritra izay 5 taona izay. Mankasitraka ny amin'ireo mpitandrina ny fandimby sy ny ankonany avy, ao ireo namela taranaka mbola tafombona aminay mandrakizao, ireo tsy afaka noho ny antony samihafa tsy mifanatrika aminay mivantana fa matsiaro miombona ampanahy kosa. Misaotra ny amin'izy ireny Andriamanitra, ataovy tafatoetra ho aminao izy ireo. Mankasitraka anao noho ny fanatrianao feno amin'ny alalan'ny fanainao masina ity fotoana ity, amin'izany asan'ny fanainao masina manatrika anay izany indrindra no ahatsiarovanay fa mpanota tsy mendrika izahay ary tsy manana olazaina afa-tsy ny fahadisoana sy ny tsy fahatanterahanay tsiraray avy. Mamindrafo aminay, mamela ny eloko ny fiangonana ary hijereo amin'ny masom-pitiavanao koa ny fiarahamonina hijoroany izao fitandremana izao. Ray io, tsy hafanao na inona izahay raha tafasaraka aminao, matoky fa Jesosy Kristy ilay nirahanao ho mpamonjy izao tontolo izao, nanjataka an'izany dia efa manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Irao koa ary ny fanahy masina mba hitarika feno izao fotoana izao, ho zary fanomeza amboninahitranao ary andraisanay ny fankatoavana ahafanay manahaka anao Andriamanitra tahaka ny zanaka malala. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay lohan'ny fiangonana, tompony tantara. Amen. Petraka ianareo ry havana. Petraka anareo ry tanora sy ankizy. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zay fa manana anjara amin'ny teninao dia mitenena aminay mpamonjy fa ndreto ny ankizy sy ny tanoranao vonona iaino anao andray sy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mamarana ny volan'ny sika riavana. Inona moa ankizy, inona moa tanora ny lohahevitra tamin'ity volana ity? Iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Velaro eo ambany masonareo ny boky Exodosy. Exodosy toko 4 ny 12. Exodosy toko 4 ny 12. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny dia mandehana fa izao no mba ny vavanao ka hanoro anao izay ho lazainao. Amen. Indray mandeha hoe koa ankehitriny dia mandehana fa izao no mba ny vavanao ka hanoro anao izay ho lazainao. Amen.
zao no afatra ho anareo ankizy sy tanora. Meteza ho solombavan'Andriamanitra. Meteza ho solombavan'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe? Eo amin'ny sehatry ny firenena dia misy ny atao hoe solombavam-bahoaka. Fa ianao tanora, meteza ho solombavan'Andriamanitra, fa izy no anoro izay olazainao. Ny solombavam-bahoaka dia olom-boafidy. Mazava ho azy, ny vahoaka no mifidy azy. Ny solombavan'Andriamanitra koa dia olom-boafidy. Fa iza no mifidy azy? Andriamanitra no mifidy azy. Ary Andriamanitra no mifidy azy, dia izy Andriamanitra ihany no manoro izay lazainy solombavana. Mahafinaritra be zany rakizy, ry tanora. Tsy vitany hoe Andriamanitra manendry anao ho solombavana satria anao olom-boafidina. Tsy vitan'izany fa ambonin'izay izy tsy mamela anao irery, omeny anao izay lazainao, ary momba anao izy ahatanteraka ny fikasana. Omeny anao izay lazainao ary omba anao izy ahatanteraka ny teny fikasana. Ahoana hoe momba anao izy, omeny anao izay lazainao ary momba anao izy ahatanteraka ny teny fikasana. Meteza ho solombavan'Andriamanitra. Ahoana raha ny fampiarana an'izany? Voalohany indrindra dia mangatà bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa amin'ny fanahy masina, mba isaky ny misoka-bavy ianao ankizy, tanora, dia izy Andriamanitra no manome izay lazainao. Zany solombavan'Andriamanitra zany dia miteny, ary ilay naniraka azy no mampiteny azy. Mangatà amin'ny fanahy masina bebe kokoa ry havana ny amin'izay tokony ho lazainao. Ary ny faharoa dia meteza indrindraindrindra ho solombavan'Andriamanitra ao amin'ny ankohonanao. Fantatro fa maro aminareo tanora eto amin'ity fiangonana ity no tena efa ao amin'ny tompo, tena ao amin'ny tompo tsara. Fa zao ry havana, misy ray aman-dreny tsy mbola nanolo-tena ho an'Andriamanitra. Mbola misy aza ray aman-dreny maka ny zanany avy manao sekoly alahady dia mandeha mody tsy miangona. Zava-misy zany. Maniraka anao ny tompo ho solombavany amin'ireo ray aman-dreninao ireo. Ampianarina ianareo tanora anaja ny ray aman-dreny, tsy miteny mivantravatra rehefa ao an-trano. Ary raha te hasambatra ny ray aman-dreninao ianao dia ajao izy, ajao izy. Fa zao misy fotoana ianao tanora irahan'le Andriamanitra nanendry anao ho solombavana, iteny amin'ny ray aman-dreninao, iteny amin'ny ao an-tranonao hoe dada, neny, atolory an' Jesosy amin'izay ny fiainanao, mihavana amin'Andriamanitra. Inona no ambaran'ny dada sy neny? Atolory an' Jesosy amin'izay ny fiainanao, mihavana amin'Andriamanitra. Ento ao amin'i Jesosy, rakizy, ry tanora, ireo ray aman-dreninao nahitanao masoandro. Ianao no andrasan'Andriamanitra ho solombavana ny amin'izany fikasana tsara avy amin'Andriamanitra izany. Mamarana isika rakizy, ry tanora, inona ny hitantsika teo? Voalohany mitady solombavana Andriamanitra. Faharoa, mangatà bebe kokoa amin'ny fanahy masina noho ny tamin'ny lasa, ninona circonstance izy no ampiteny anao. Ary ny fahatelo farany dia zao, solombavan'Andriamanitra ianao, tome eo amin'i Jesosy ny ray aman-dreninao. Ho aminareo any Tompo. Amen. Vavaka isika. Jesosy misaotra ny amin'ny teninao, ndreto zahay ankizy, tanora, manaiky ho solombavanao Andriamanitra, ary dia omeo anay ny fahasahina hiteny ao amin'ny ao an-tranonay, amin'ny dada, amin'ny neny,
hoe andao atolotra an'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ivavaka isika. Ray malalo isaoranay ny famindramponao fa sarobidy aminay izao fotoana izao hamakianay ny teny sy handraisanay ny hafatrao. Ilay fanahy masina ane hitsilo anay ary hitarika anay ho amin'ny fankatoavana ny teninao. Ny hafatrao efa nomaninao ampitondraina ny mpanomponao ane ampafantatra anay sitraponao marina ao amin'ny teninao. Izay rehetra izay miandrandra ny hafatrao, samy hanokatra ny fonay izahay, ka hitoetrao ny teninao ho fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana, dia ny Baiboly DM no hamakiana ny teny, isaky ny alahady farany amin'ny volana, ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy, sy ho mariky ny fiombonan'ny Kristianina. Iaraka amaky sy an'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Exodosy toko 14 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy tamin'ny Tompo: indrisy ry Tompo, fa tsy mba olona mahay mandahateny aho na taloha na hatramin'izao nitenenanao tamiko izao, fa votsa vava sady bada miambakavaka. Namaly azy kosa ny Tompo hoe iza ny nanome vavany olona, iza ny mahatonga azy ho mona na ho marenina na ho mahiratra na ho jamba. Motsy izao Tompo ve? Ko mandeha ihany ianao ankehitriny, fa ombanao ao rehefa hiteny ianao, ka izao no hanoranao izay tokony ho lazainao. Fa ho Mosesy hoe mifona Tompo mba olo-kafa re irahana. Dia tezitra tamin'ny Mosesy ny Tompo ka nanao hoe manana rahalahy ianao, dia Arona Levita. Fantatro fa mahay mandahateny mihitsy izy. Indro efa eny an-dalana izy zao hitsenanao, ko raha vao mahita anao dia ho faly tokoa. Ho lazainao azy ary ampitainao aminy izay tokony ho lazainy. Izao kosa ombanareo, ka rehefa hiteny anareo dia izao no hanoro anareo izay ataonareo. Izy no hiteny amin'ny vahoaka hisolo anao, izy no hisolo vavanao, ary ianao kosa aminy dia ho tahaka an'Andriamanitra manolo-tsaina. Ankoatra izany dia ento eny an-tananao iny teny iny mba hanaovanao zava-mahagaga. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Matthieu toko 4:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina eo amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 5 andininy voalohany sy 2. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy ka lasa nandeha, ka nanatona azy kosa ny mpianany hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Ary niteny Jesosy ka nanao tamin'ny mpianany hoe, hitanareo moa ireo rehetra ireo, lazaiko marina aminareo fa tsy havela hisy vato ny fanongoa eo ka tsy harodana.
ary nipetraka teo atendrombohitra nalan'ny Olivy Jesosy dia nanatona azy manokana ireo mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay fotoana hatongavan'izany ary izay hamantarana ny fiavinao sy ny fiafaran'izao tontolo izao. Fa novaliany Jesosy hoe tandremo fandrao isy hamitaka anareo fa maro no avy isandoka ny anarako ka hiteny hoe izao no ilay Mesia, ary maro ny olona ho voafitana. Andre ady sy filazanady ianareo koa fa dio izay atahotra. Eny, tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola izany no farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, isy koa fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy mosary sy horohorotany amin'ny toerana samihafa. Izany rehetra izany no toy ny santatry ny fanaintana mpiterahana. Amin'izany andro izany dia atolotry ny olona ianareo hampizaliana sy hovonoana, ary ho ala ny fireneny rehetra ianareo satria miandany amiko. Amin'izany andro izany koa dia maro ny olona ho voatarika amin'ny ratsy ka hifampiapanga sy fankahala. Betsaka ireo mpisandoka ho mpaminany no hijoro ka mitaka olona maro. Ary dia hianaka toy ny ratsy ka hiamangatsika ny fitiavana an'Andriamanitra ao am-pon'ny maro, kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no ho voavonjy. Ary dia atao antsoavo eran'izao tontolo izao ity vaovao mahafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra ity, mba ho vavolombelona amin'ny fireneny rehetra izay vao tonga ny farany. Koa manahafa an'Andriamanitra ianareo satria zanak'alalainy. Ny fitiavana no aoka nyendrika ny fitondrantenanareo tahaka ny tiavan'i Kristy antsika sy nanolorany tena tamin'Andriamanitra, toy ny fanatitra sorona manitra mamerivero ho fanasoavana antsika. Amen. Riavana malalo amin'ny tompo ampitomonao amintsika rehetra trany no fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika.
amen. Isaorantsika Andriamanitra ry havako fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ny 550 taona izay nampisiny ny fijoroana vavolombelona eto amin'ity fiangonana FJK misolo fitiavana ity. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy maningana ao anatin'ny maro akory raha miaraba manokana ny mpitanana mivady sy ny biraon'ny fiangonana ianareo rehetra kristianina eto. Arabaina manokana pastor izay teo ray aman-dreny teo aloha hitako eto ihany koa dia mirary soa indrindra. Fifaliana ho ary avako ny mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ity ary isaorako anareo ny fanasana ny amin'izany. Mirary soa manokana pastor fa mirary soa ianao teo fa ianao koa raha tsy diso andro vitsivitsy talohan'ny PS na no teto amin'ny FJK misolo fitiavana nareo menakavy dia mirary soa indrindra anareo menakavy. Ry havana malalo amin'ny Tompo, anisan'ny zavatra ray isaorako an'Andriamanitra ny mahazatra anareo eto misolo fitiavana dia ny mamaky ny dikateny iombonana eto Madagasikara na ny DIEM rehefa amin'ny alahady fahadimy ohatr'izao. Ary nanomana ny toriteny koa dia tamin'ny alalan'ny DIEM mihitsy namoronako izany fa tsy fantatro akory izy io. Satria izaho dia olon'ny fiambonana ry isaorako an'Andriamanitra ry teneniko anareo amin'ny fanetreteny izany. Hoy ny vaky ny teny ny Efesianina 5:1 sy ny 2 amin'ny Baiboly dikateny protestanta manao hoe ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny mpiavan'ny kristianareo dia nanolora ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana hamonjy antsika. Tsy mifanalavitra amin'izany ny DIEM ry havako fa hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy ko manafa an'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Ny fitiavana anao ka hanenika ny fitondrantenanareo tahaka ny tiavan'ny kristiantsika sy ny lanoloran'ny tena tamin'Andriamanitra toy ny fanatitra sy ny sorona manitra mamerivero ho fanasoavana antsika. Ry havana malalo amin'ny Tompo, raha manisy ianao 550 taona ny zavatra tokony ho tenenintsika voalohany ao anatin'izany na iza dia izao taon'ny fitiavan'Andriamanitra. Taolay Andriamanitra ny asa, taolay Andriamanitra ny tantana, taolay Andriamanitra ny sinjo na dia inona na inona ny ainan'ity fiangonana ity, na inona ny lalovan'ity fiangonana ity. 550 taona ty ariana dia hoy isika ko manahafa an'Andriamanitra, manafaha an'Andriamanitra ianareo, manahafa an'Andriamanitra ianareo satria zanaka lalainy. Dia inona no tenentsika ry havako? Ankoatran'izay fifaliana tsy maintsy ataontsika, ankoatran'izay fisaoran'Andriamanitra tsy maintsy ataontsika. Izany tenin'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy izany dia manafatrafatra n'io fiangonana io fa misy fijoroana vavolombelona tsy maintsy ataon'ny fiangonana rehefa mijoro izy ary rehefa mbola najoron'Andriamanitra ka miara-miasa amin'ny fanahy masina ry havako. Andeha isika haka ny toeran'ny fiangonana tany Efesosy ry havako malala amin'ity an'io ity. Misy zavatra 3 ambaran'ny Tompo aminareo ry sotro fitiavana ao anatin'izao fa 550 taona izay iainantsika ka isaorantsika an'Andriamanitra izao. Ny voalohany ry havako raha miaino an'izany Efesianina 5:1 ny voalohany izany ianao, ny tsara ho fantatrao dia izao: engane amin'ny ho avy izay fotoana rehetra omen'Andriamanitra antsika dia mba ho fiangonana tena zanak'Andriamanitra isika tsy sotro fitiavana. Mba fiangonana tena zanak'Andriamanitra isika tsy sotro fitiavana. Ino tsara ry havako ny filazany azy ao amin'ny dikateny protestanta: ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka, fa tsy zanaka fehizanaka fotsiny fa tahaka ny zanaka malala. Indre zany fitiavantsika ny zanatsika ry havako, indre zany fitiavantsika ny zanatsika araka ny voalazan'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy teo: ny zanaka lalainy, ny zanaka kolokoloana, ny zanaka rehare rehefa mahay, ny zanaka mahafinaritra ery ary mahafaly ny ray aman-dreny rehefa endro ny soratra masina, ny zanaka rehefa mino arak'izay voalaza teo, dia zanaka mahateo ty. Tahaka n'izany ny fikasan'Andriamanitra ho antsika ry havako, tahaka n'izany ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny sotro fitiavana, mba ho zanaka manoa, zanaka mino, zanaka tiana, zanaka mahafaly an'Andriamanitra
no avintsika aoriana ny fahadimy amin'ny 50 taona zay iainantsika. Aoka ho hitantaratra eny amin'ny fiainantsika manomboka hatrany amin'ny mpitandrina ka hatrany amintsika rehetrarehetra mpandray fanasan'ny tompo, vita batisa, birao ny fiangonana, ianareo dekona sy loolona, izanaka apelezany sotro fitiavana rehetrarehetra, ianareo mpitandrina ny fandimy teto amin'ity fiangonana ity, isika rehetrarehetra dia mba ho reharehan'Andriamanitra isika fa zanaka mino, mifankatia, mifandefitra, mifamela heloka sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa. Zany anie io ry havako. Lay zanak'Andriamanitra natsoina hoe fitiavana, natsoina hoe Jesosy Kristy lay inosika, anononantsika ny fanekam-pinoana amin'ity an'io ty, hivavahantsika ka hanaovantsika ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia izao no nataony. Raha solafaka ianao na reniny, raha mitomany ianao ampanginy ny fafan'ny ranomaso, raha reraka ianao atanjahany, raha ohatra ianao ka somary sahirakirana manana olana no vahany zany rehetrarehetra zany. Jesosy tsy mba nandatsa, Jesosy tsy mba nanenjika, Jesosy tsy mba mifampepanga, fa Jesosy mpamindra fo sy tiantsika. Ianao ny ary avako hoe novakina tamintsika teo no Matthieu 5:20. Jesosy io ilay miteny io ilay zanaka malala, io ilay tsy maintsy hijorontsika vavolombelona, ka raha miteny isika fa mino an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino an' Jesosy Kristy izahako tahaka an' Jesosy Kristy. Dia hoy ny 10:10 amin'ny Matthieu 5:20, ary nampitandreman'ny mpianany io amin'ny fanompona ho aviny izy ireo. Dia hoy izy, akoatran'izay nampitandremana hoe izy Kristy sandoka sy ny rehetra, dia hoy izy, ary dia atolony amin'ny fahoriana ianareo, atomboka amin'ny 10:7 ry havako, dia atolony amin'ny fahoriana ianareo ka vonony, ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako, ary amin'izany andro zany dia ho tafitonany maro, ary hifampepanga sy hifankahaly izy. Tsy zanak'Andriamanitra zany, ary tokony ho fantatsika tsara ry havako, izany no fitiavan'Andriamanitra atsika. Paoly apôstôly ry havako tsy amin'io ihany, fa raha mahita isika ao amin'ny Romanina 12:20 ao, raha isony ny Romanina 12:20 ry havako, dia ny 10:10 ihany koa, amin'ny anaran'i Jesosy no hitenenana an'izany sy hamakina an'izany, amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana an'izany, manao hoe Romanina 12:10 manao hoe mifankatiava araka ny fankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izay zanak'Andriamanitra ary ny tena takin'i Jesosy Kristy tompo amintsika, dia mba isika mifanome voninahitra, mifanaja, manaja tena, mendrika ao ajain'ny hafa ary manaja ny hafa ihany koa. Izany anie ny dikan'io ry havako hoe, izany ny nambaran'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy, ary zany ny mbola ambarany soratra masina amin'ny lelana amin'ny fanahy masina ho aso ho anao, ho antsika rehetra eto amin'ity fiangonana ity, noho izao 5:50 taona ny fiangonana izao. Rehefa misy olo fitiavana, misaotra an'Andriamanitra isika, ny amin'izay ny tantana ny fiangonantsika nandritra ny 5:50 amin'ny taona. Andeha isika manomboka amin'ity an'io ity, fa zay le voalaza ao, mandehana, andeha isika manomboka amin'ity an'io ity, hijoro vavolombelona ary ezaka mandrakariva, fa isika koa dia zanak'Andriamanitra, ary tsy zanaka fehizanaka, fa zanaka lalainy, zanaka tiany, amin'izay ataontsika rehetrarehetra, amin'izay ho avintsika rehetrarehetra, amin'ny fanompontsika, satria iorenana amin'ny finoana, ny fanompona ny dikan'izany dia zao, raha tsy manompo ianao, sasapoana ny finoanao, ary ny finoana zay kely ao anatinao, ny ampitomboanao azy, dia ny fanompona izay mbola miandry atsika amin'ny fotoana ho avy rehetra, angatahantsika amin'ny tompo. Izay ny lesona voalohany ry havako, tsy maintsy mijoro ho zanaka lalain'ny tompo isika, mba ho hitantaratra amin'ny fiainantsika sy hitantaratra amin'ity fiangonany teny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, isika koa dia ho hitantaratra fa zanaka miasa amin'ny fitiavana, zanaka miasa amin'ny fitiavana. Ao amin'ny diamma moa dia tsy nataon'ilay voambolana hoe mandehana, fa ao amin'ny dikateny protestanta dia nataony tsara eo amin'ny 5:2 vakiana tamintsika teo, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy,
anareo. Ny dikany io mandehana io ry havako dia izao, rehefa ny soratra masina no teny hoe mandehana, miasa ny dikan'izay. Mba jereo kely ny ry havako amin'ny Jaona 5:10 ao e. Filazantsara araka ny Jaona 5:10 izay angaviako atsika. Ka ny andininy 5:40. Antaoko antsika amin'ny andininy 5:10 tsy maninona dia faranantsika amin'ny andininy 5:40. Izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ataoko hoe mpanompontsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko nambarako taminareo. Dia no tsara ny andininy 5:40 ry havako. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy ianareo ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoha, ary mba haretany vokatrareo mba homeny ny ray ianareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako. Na inona na inona. Ny atao hoe mandeha dia miasa, mandehana ianareo ary mba haretany vokatrareo, hamoha sy haretany vokatrareo. Meno ary havako fa maro ny vokatra izay nomen'ny tompo antsika mandritra ny 5:50 taona, ary tsy mahazo mipetraka tsika ka tena efa 5:50 taona izay ny asa, fa mba alao amin'izay jerentsika ity fiangonana ity, alao amin'izay hijanona ato tsika, ny atsika amin'izay izay asosoa atsika sotro fitiavana ato no atao pastera. Tsy zany a, fa isika tsy maintsy mandeha. Hoy ny Jaona 5:7 manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanerika tsika. Raha mbola atoandro ny andro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Ny dikan'izany dia tsy maintsy miasa tsika ry havako. Kanefa miasa ao anatin'ny fifankatiavantsika, miasa eo ambany fitarihan'ny tompo isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Eny hoy ny ry havako hoe Paoly apôstôly dia manoratra an'izany mandrakariva, ary tena hainy Paoly apôstôly mihitsy izany. Ao amin'ny Korintianina 1 5:40, ny andininy 4:40 dia hoy Paoly apôstôly. Korintianina 1 5:40, andininy 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Paoly apôstôly: izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Izay hoe ataonareo izay dia ilay mandeha io, ilay miasa io. Ny dikan'izany raha vadika tsika amin'ity an'io ity dia izao: ry sotro fitiavanao ny 5:50 taona lasa efa nataonareo, dia nataonareo tamin'ny fitiavana. Ary ny 5:50 taona sy no avy tsy za akory manendry an'Andriamanitra tsika, fa izay omeny ny mihoatra lavitra noho izany dia mbola ataontsika amin'ny fitiavana ny asa rehetrarehetra. Fa tsy nataotao foana ny ry havako ny hoe sotro fitiavana e. Mila mijoro vavolombelona amin'izany tsika, miala tsiny amintsika, fa tokony ho fantatsika tsara izany. Mba tonony ane eto amin'ity Antananarivo ity izany hoe isotro fotsiny fa zasiana fitiavana aloha. Sa tsy izany? Mba tonony fotsiny izany hoe sotro izany. Ny taksi sasany tsy mety mandeha any amin'izany. Ny olona raha vao hoe andeha ho an'ny sotry, tandremy tsara amin'ny poketra, sisy tsy hoe ratsy izany, fa izany ny fiarahamonina ny ainany. Nentin'ny pasteura bavaka teo hoe izany tamin'ny voalohany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nasiany hoe fitiavana 5:50 taona izany. Noho izany ry sotro fitiavana, tsy maintsy miasa sika, ary mbola miasa manoatra noho izay efa natao rehetrarehetra izay ary. Hoy ny tompo: izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ka raha mino an'Andriamanitra isika, raha zanaka malala isika ry sotro fitiavana, tsy maintsy miasa. Ny atao hoe miasa dia efa miasa izao. Nafinaritra ny ry havako fa naverina aloha ilay hira fanevy e, satria ny mihira ane miasa e, fanompona an'Andriamanitra izany. Bagaga amintsika misy moa sasany izany, afaka misy kasibosy izao dia tsy maninona na mihira na tsy mihira. Fa raha mba hanao an'izany daholo tsika eto dia ahoana? Ry havako malala fianarana sekolelady, niditra teo mianatra sekolelady, ny katekubeda sy ny sisa. Asy reny. Famonjena fanompoam-pivavahana, asy reny. Mbola miandry atsika amin'ny taona ho avy rehetrarehetra. Ianareo diakonina sy olona, misy asa maro ilaina anareo. Satria mpiara-miasa ampitandriny ianareo. Ho fitazana ny olonan'Andriamanitra ary nanaovanareo fanekeny izany. Isika rehetrarehetra kristianina reto, izay asa rehetra izay mbola tadiavin'ny tompo amintsika. Ary isaorako an'Andriamanitra fa fantatro ny ry havako ity fiangonana ity.
efa teto Antananarivo ndrefa natany amin'ny fotoana maromaro tany. Veriny eto indray fantatro ny asan'ity fiangonana ity. Ry havako malala, tsy maintsy miasa isika. Ka rehefa miasa kosa nefa dia miasa amin'ny fitiavana sy ao anatin'ny fifankatiavana. Mety maro ny zavatra manahirana ry havako. Mety maro ny zavatra sarotra ao anatin'ny tony fanomponan'Andriamanitra tony. Kanefa izao ny zavatra takiany Tompo amintsika. Mifankatiava ianareo fa izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo. Nefa tsika misoko fitiavana tsy maintsy miasa, mandeha ary miasa amin'ny fitiavana sy ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firaisan-tsaina. Zay ny faharoa. Averiko indray mandeha ry havako. Ny voalohany dia aoka ho fiangonana isika. Tena zanak'Andriamanitra hitana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia aoka ho fiangonana sa mandeha hiasa indray isika ao anatin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Fa ny farany ry havako dia ity. Raha maheno zany teny lazain'ny Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy zany isika dia izao fiangonana manavao ny fanoloran-tenany hatrany ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Zao no nataony eo amin'ny andininy faharoa. Mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia nanoloran'ny tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana hamonjy atsika. Ny dikan'izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara eto isotro fitiavana dia fiangonana manolo tena sy manavao ny fanoloran-tenany isan'andro isan'andro. Tsy pastera ihany zany fa tsika menakavy. Ary tsy izay fotsiny ihany fa fiangonana mizara ny tenin'Andriamanitra, fiangonana mitory no famonjena. Izany no akasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika ry havako. Fanoloran-tena io mila vaozina isan'andro io ry havako. Io fanoloran-tena io mila kolokoloana sy fandraisana amin'Andriamanitra io. Jereo ane ry havako hoe vakina tamintsika teo ny Exodosy 4. Sa tsy izay moa? Vakina tamintsika teo ny Exodosy 4. Dia mba henoy ane le izy izao no nataon'ny Mosesy eo amin'ny andininy 10. Nitady izay olana rehetrarehetra izy amin'ny fanoloran-tena. O Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo, mifonina aminao aho. Olona tsy mahay mandahan-tena aho na hatrany aloha na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao zao azy, fa votsa vava sy miada-piteny aho. Dia eo izy, fa hoy Jehovah Andriamanitra eo amin'ny andininy 12. Ko ankehitriny dia mandehana fa izao no omba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao. Zany hoe nitiany Jehovah Andriamanitra ho tenenina Mosesy dia izao, eny fantatra ny ianao tsy mahay mandahan-teny ny ianao fantatra ianao fa mbola tsy nanao an'izany fa saingy izao, za omba ny vavanao, omba zay teneninao mahakasika iza mihitsy ny vavanao miteny ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia ry amin'ny manaraka ery dia ahoana izy? Indro Arona zay tena mahay mandahan-teny mihitsy, zay ny filazan'ny DM azy, tena mahay mandahan-teny mihitsy, eo no mombanao. Omban'Andriamanitra ny atsika ry havako hoe tsy ny 5 taona lasa ihany no fomban'Andriamanitra atsika, fa mbola iotra noho izany ny fomban'Andriamanitra ny fiangonany sy ny olony. Satria nahoana? Satria ampy mizara ny fahasoavany. Ry havako malalo amin'ny Tompo, zany eny ny tokony men'ny Tompo atsika ary zany ny toko tsy maintsy hijoroantsika etsotro fitiavana amin'izay andrasan'ny Tompo amintsika isan'andro. Mahireza pasteur, ianareo sy ny ankonana, mahireza indrindra isika rehetra kristianina sy ny vahoakan'Andriamanitra etsotro fitiavana. Izany ny fikasan'Andriamanitra, izany no isan'ny dikany ty 5 taona saingy kalazaitsika sy omemboninahitra amin'ity anio ity. Ny amaranako azy ry havako dia izao. Andeha ho averiko vakina indray amin'ny dikateny protestanta ilay Efesianina 5 andininy 1. Dia izao ny ao, ko amin'izany dia aoka anaraka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Dia ampiko ry havako, ary tenin'Andriamanitra ihany dia ilay teny fanevantsika
efitsika manao hoe risotro fitiavana miorena tsara aza miofa ho aminareo aniny tompo amen. Hivavaka isika misaotra Andriamanitra fa nampitondra hafatra ny mpanomponao tokoa ianao ary amin'izao taona fa 5 mitsahin'ny fiangonana izao dia mitaona anay ianao mba hanekenay fiangonana ho tena zanaka ao Andriamanitra ary atsiaro ny alala ny fitiavanao ny fanonanao anay hoe zanaka ao Andriamanitra izay ary zanaka malala koa dia mangataka ny fanainao masina mba hanananay faharesen-dahatra bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa azahoanay miaina ny soratra masina manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany mba ho zanak'Andriamanitra tena mino izahay mifankatia mifamela sy mifanaja fanomena ho anay koa ny hafatra ary mitaona anay mba ho fiangonana tena zanaka malala miasa amin'ny fitiavana tahaka izay niasana ao Andriamanitra tamin'ny fitiavana ho an'izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy tsy handehandeha fotsiny izahay na hivezivezy ety amin'izao tontolo izao fa handeha tahaka ny zanaka ao Andriamanitra fahazavana sy fanasina vavolombelonao indreo ary ny asa fanomponay tsirairay avy dia aoreny ny finoanay mba hanomponay anao bebe kokoa indreo ny vahoakanao mpiara-mivavaka vita batisa mpandray fanantsany tompo ireo mpanomponosorana amin'ny asa fanompona samihafa hifarimbona tokoa amin'ny asan'ny fiangonana ane izahay ka tsisy hitaredretra na hiraviravin-tanana na hitaza-potsiny fa tena andray ny anjara tandrify anay tsiraray avy amin'ny fifaliana sy ny fanetretena amin'ny joto mba ho fampandrosoana ny fiangonanao mankasitraka indrindra Andriamanitra noho ny mbola nampandrenesana ho anay fa raha zanaka malalanao izay dia fiangonana tsy maintsy manavao fanoran-tena amin'ny asa fitoriana ny filazantsara tsy ho afa-po amin'izay efa vita na niezaka maro efa totosa fa hitombo hatrany amin'ny fanoran-tena ka tsy ho sasatra anontany anao Andriamanitra ny amin'izay toerana anirahana ho anay indray hijoroan'ny fiangonana ho ny mpanambara ny fitiavanao mivantana amin'ny alalan'ny tafika masina na amin'ny alalan'ny fanorenana fiangonana sy fanohanana mpanompon'Andriamanitra samihafa misaotra anao ary raha afaka mitahiry izany teny izany ao anatinay izahay ary mbola hangataka aminao koa ny amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina manodidina anay
hitanao ireo olona tratry ny tsy fahasalamana, ny fianakavian'izy ireny ireo misehatra eo amin'ny fitsaboana, indrindra amin'izao valana retina fantatra famorongatra izao indray. Tsaboy amin'ny fahefan'ny tanàna mahery izy ireny, ary omeo izay ilaina enti-manana ny fikarakarana. Tononona eo ambany fampaherezanao ireo manamanjo, ary hovanginao amin'ny fomba nao Andriamanitra tsy takatry ny sainany ireo voafonja sy enjehny lalàna. Mino izay Andriamanitra fa eo ambany masonao koa ny firenenay ao anatin'izay mety ho fifanjevoan-kevitra, miatrika ireo fahasairanam-bahoaka samihafa. Ianao mahalala ny hevitra hiverana ny malagasy, ary angatahanay mba hanome fahendrena, fahazavan-tsaina, eny finoana araka ny sitraponao Andriamanitra ireo mpitondra isan'ambaratonga eto amin'ity firenena ity, ary entinay ambavaka koa ireo vahiny miara-monina aminay ny ninona antondiany eto. Tononay ao aminao ny fiangonanao manerana ny tany, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampita-dranomasina, mba tena ho fiangonana zanaka malalanao, ho fiangonana miasa amin'ny fitiavana, ho fiangonana feno fanorantena amin'ny fanontany ambainday ny fanjakanao. Fa misedra zavatsarotra ny fiangonana any amin'ny tany miady, any amin'ny tany misy aretina tsy ahita-panafana, any amin'ny tany misy mosary, any amin'ny tany feno faminaniana sandoka sy misy fanenjehana ny fivavahana kristianina. Amin'ireny rehetra ireny dia ataovy maharitra hatramin'ny farany izahay mba ho vonjena. Tompo ny tsiraray avy tongeto dia fantatrao koa ny momba azy, ny mahasoanay ane ho tanteraka ao amin'ny fotoanany. Fa entinay ambavaka indrindra ireo tsy tonga, niza ary naiza izy ireny, hitanao ny amin'ny Andriamanitra, fangio ataovy tafapakaminy ny fifaliana izay natolotra ao ny fiangonana tamin'ity fotoana ity. Zanaka ao Andriamanitra izay ary zanaka malala, dia faly miara-manonina ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fikapanahy, manafahanay amin'ny raty, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Naorin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny hafatra izay natolotra antsika teo ny finoantsika, mitsangana ary izao anambara ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Pondio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any viny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ka hipetraka ny fiangonana. Mandroso amin'ny asa vavolombelona isika riavana dia ny fanamariana izao fa 5 taona nijoroa ny fiangonana izao. Ndeha hitsangantsika anao ny hira fanampiny fa 7:30 ray eo.
amin'ity fotoana ity ry havana ny tsia ny tantarany fiangonana tao anatin'ny 5 amby 100 taona hivavaka lozy misaotra Andriamanitra fa amarininao amin'ny taranaka ny fandimbo fa Andriamanitra mitondra sy mivimbina anay amin'ny tananao mahery ianao ary mifehy ny tantaran'izao tontolo izao indrindra manjaka eo amin'ny fiangonana mahatanteraka ny sitraponao. Misaotra amin'ity fotoana ity azonay hahatsiaro indray ny tananao mitsotra teto amin'izao tanàna sy vohitra irenan'ny fiangonana izao antany amin'ny isatokantrano izay nandalo teo amin'ity fiangonana ity nandritra ny 5 amby 100 taona. Hovoninaitrao izay rehetra vita ary ankinina sahady eo am-pelatananao ny moany. Amen. Tsy any fahadimy amby 20 amby taona ny fiangonana ety am-piandohana dia isaorana ireo mpitandrina ny fandimby izay voasolo teny eto na avy amin'ny taranany na izy tenany mbola verina trapamonjena ny amin'ity ora sy fotoana ity ary aorian'ny famakina ny tsia fanonana andiny toratra masina dia iangavintsika ampanajala indray ny ray aman-dreny président synodaly mba hametraka eo am-pelatanan'ny tompo ny fiainan'ny fiangonana amin'ny ho avy. Tsy any 5 amby 100 taona. Aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Fiangonana teraka tao anatin'ny fisokafan'ny fanjakana malagasy tamin'ny fivavahana kristianina ny fiangonana isotry fitiavana izay nantsoina hoe fiangonana isotry tamin'izany. Zanaky ny fiangonana mpamarinana izy saingy teo am-panomboana dia iraka avy ao am-paribe kosa no nanatanteraka ny fitoriteny sy ny fampandraisana. Araka ny lovatsofina dia teo amin'ny sekoly ambaratonga voalohany tao isotry akaiky ny tranopokon'olona ankehitriny ny toeram-pivavahana voalohany. Tsy naharitra izany noho izy heniheny sady iva ka mora difodrano. Niakatra kely teo ambany avaratry ny fasandray miaro ny toerana ny taona 790 faritra tao hoe isotry ambony. Teo ny nanomboka ny fitondran'ireo mpitandrina misa 10 ny fandimby atreto ankoatr'ireo nanao asa manokana na voatendry ho délégué. Mpitandrina voalohany dia ny mpitandrina Rakatro 7 amby 80 amby 700 amby 1000 enina amby 70 amby 700 amby 1000. Zanaky ny fiangonana Amparibe izy nikisaka teto amin'ny toerana misy azy ankehitriny izay toerana antsoina hoe Ambatondra-miarana voasoratra amin'ny vato ao andrefana eo ampidirana amin'ny fiangonana ny trano fiangonana ary noho izy amoron-dalana ka mora nivoliana mba hivavahana na tonga ho ampitenenana teny amin'ny fiarahamonina hoe tonga dia mijoloka toy ny fiangonana misotry. Toy ny tantaram-piangonana rehetra dia sady fiangonana no trano sekoly ny fiangonana tamin'izany ary dia sady mpampianatra no ny mpitandrina Rakatro. Izy ny andraikitra ireo tanora sy ankizy miditra an-tsekoly tamin'ny andavanandro ary dia mazava fa mitondra ny fiangonana izy sy ny alahady ihany fa ny andavanandro koa. Ny 5 amby 700 amby 1000 ny rosona ny fanorenana fiangonana biriki-tany ary misina vody-vato. Fantatra tamin'ny fahaizany mihira ny fiangonana isotry no ny fananan'ireo mpihira ny andriana teny anaty rovo. Niditra nianatra tao amin'ny kolejin'ny mpitory teny ny mpitandrina Rakatro
ary andiany faharoa tamin'izany izy. Rehefa vita ary ny fiomanany dia notendreny ny fiangonana anaty rova ho evanjelistra tany Ambatondrazaka izy, ka dia nifarana ny 470 ny fitondrany ny fiangonana Isotry. Mpitandrina faharoa dia ny mpitandrina Andriamanga. Volana Jona 770 hatramin'ny Novambra 770. Mpitoroteny avy ao Amparbekoa izy, ary nanomboka ny raharano teto ny volana Jona 770. Niara-ny asa kaiky tamin'ireo misionera tamin'ny fanavaozana ny dikateny Baiboly izy no ny fahaizany teny malagasy tsara. Nodomandry ny volana Novambra izy rehefa niala nenina ora vitsy monja tamin'ny fitsaboana. Mbola nitoy hatrany tamin'ny fotoanandrony ny fanamboarana ny trano fiangonana. Mpitandrina fahatelo dia ny mpitandrina Andriatsehely. Taona 770 diakona sady mpitoroteny avy ao Amparbekoa izy, nanomboka ny anatrira-tiona sy ara-tsôlfa ny fiangonana tamin'ny andro, ny toy ny sekoly andavanandro, ny roborobo fatratra ny sekoly alahady, ary izy no niantoka ny valisoa fanome ny sampana sekoly alahady isan-taona. Teraka ireo zanaky ny fiangonana 20 tany amin'ny faritra andrefa ny synodam-paritany ankehitriny ny faritra mahitsiny, izay tononona hoe andrefa ny moriandro, ary nataony ho zava-dehibe ny famangina ireny zanam-piangonana ireny. 770 dia vita ny trano fiangonana. Nodimandry am-perinasa ny taona 700 izy. Tamin'ny taona io anefa dia nanomboka ny vava ny fiangonana, sady nitoby be ny mpivavaka, ka dia niroso indray tamin'ny fanorenana trano misy vodivato sy biriky tanimanga ny fiangonana. Mpitandrina fahaefatra Rajafetra, taona 770 Mpitoroteny sady mpampianatra sekoly alahady, tao antsampany mahazo sy andravoangy izy. Mpitandrina mpanao maritrano mahay, nanohy ary nitarika ny fananganana ny fiangonana vaovao, ary vita ny 470 izany fiangonana izany. Toromarika avy aminy ny endriky ny pilipitra sy ny altara mbola hitantsika mandraka ankehitriny. Natanjaka ny fandaminana asa mikasika ny famangina sy ny fitantanana niaraka tamin'ny boky na arakolona na araboly. Tamin'ny taona 720 dia efa nisy ny diakona vehivavy teto Isotry, ka 420 diakona lehilahy, 420 diakona vehivavy tamin'izany. Nitoy hatrany ny famangina ireo zanak-piangonana andrefa ny moriandro. Nodomandry izy ny taona 720 rehefa niala nenina tao amin'ny hôpitaly Rajona, hôpitaly Masera ao Ankadifotsy ankehitriny. Ny mpitandrina fahadimy dia ny mpitandrina Andrianaivoravelona Joseph, 770 raiky amby 700 izay mpitandrina naharitra ela indrindra tamin'ny fitondram-piangonana teto amintsika. Diakona tao amin'ny fiangonana Tranovato anaty rova izy, zanaky ny mpitandrina Joseph Andrianaivoravelona tao am-pamarinana, mpampianatra tao amin'ny sekoly Benjamin Escande tany Fianaratsoa izy no tonga mpitandrina teto. Nandihy fotoan-tsarotra ny fiangonana kristianina teto Madagasikara noho ny politika frantsay namadika ny teny anglisy fampianarana ny zanaka malagasy tamin'izany ho nanjary teny frantsay. Mba ho vahaolana dia nandefa mpiofana tany Frantsa ny misionera
ka isan'ireo valonalefa tamin'izany ny mpitandrina Andrianay Ravelona Joseph ary nianary tany ampitan-dranomasina miasan'ny evanjelistra. Ireto ny sampana izay najoro teto amin'ny fiangonana tamin'ny andro: ny kristianina tanora, ny Dorcas, ny sampana vokovokomanga izay tena nyroborobo fatratra tokoa, najoro taona vitsy taoriany nitsanganan'ny vokovokomanga teto amin'ny firenena malagasy. Nanomboka ny toroteny ho an'ny ankizy sy ny tanora izay napetraka teny ambony rihana izy. Ny tombo hery indrindra koa ny sampana sekoly alahady. Tsy nataony ambany zavatra ny fanitohizany ary no atsaray ny fiahiana ireo zanam-piangonana andrefany moriandro. Ny taona 1720 dia noraisina ho namandreo reny fiangonana teto Antananarivo Isotry ka niantsona ny hoe folo-trano. Izany moa raha tsy hivona dia ireto fiangonana ireto miaraka amin'ny Isotry: Analakely, Amparibe, Ambatonakanga, Ambotately, Avaratrandoaly, Faravohitra, Ambopotsy, Ambavatonitafo ary Ampamarinana. Teraka ny distrika ny Isotry Vangaina ny taona 1720. Be ny mararika dia nampitomboina kokoa ny asa famangina. Teo amin'ny fitantanana dia natomboka ny karatry ny mpandray, nanampy ny sekoly Paul Minot sy ny akanjo zazalahy tao Antsahamanitra ary ny fitsaboana mararitra teny Manakavary ny fiangonana. Nividy harmonie vaovao, nanofana ny kristiana ompitoteny izy ary nanao zava-dehibe ny fampianarana katekomena. Nitarina ny trano fiangonana ary niova endrika fanefana izany. Nampiana 9 metatra ny anavaratra ka ny sakan'ny fiangonana indray no manolotra ny lalana. Natomboka febroary 7 ny asa ary vita ny desambra taona 7 ihany. Nazonina ny endriky ny pilipitra sy ny alitara tamin'ny andro ny mpitandrina Rajafetry. 7 niova endrika fanodininy ny fiangonana. Fiangonana tsy mialonjafo ny fiangonana Isotry ary tena niasa tamin'ny fitiavana koa. Arak'izany dia zary anarana misalora ny hoe Isotry fitiavana ary dia natsofoka anaty tavoahangy tao amin'ny vato fehizoro n'ilay fiangonana nanana ny endriny fahadimy izany anarana izany. Hita teto avokoa ary mandraka ankehitriny ny sokajiny olona rehetra, fiangonana maro tompona andraikitra ambony, ara-panjakana sy avaram-pianarana Isotry fitiavana hatramin'izany. Nefa koa dia tena betsaka olon-tsotra feno hafanampo ary samy miara-miasa ampandroso ny asan'Andriamanitra ireo rehetra ireo. Napetraka ny vato fehizoron'ny fiangonana mirefy 7 faingovalo ny lavany, 7 metatra ny sakany ary ny avon'ny tilikambo mbola hitantsika mandraka ankehitriny dia 4 metatra. Nodimandry amperinasa ny taona 720 sabotsy masina mialohan'ny pasika indrindra tamin'izany ny mpitandrina Joseph Andrianay Ravelona. Ny mpitandrina fahenina dia ny mpitandrina Soloer Paul Xavier taona 570 Zanaky ny Eritsekema Ankady fotsy izy ary taorian'ny fianaran'ny teolojia tany ampitan-dranomasina no nitindrany ny fiangonana teto Isotry fitiavana. Nataony ho zava-dehibe ny fitaizana ny tanora sy ny ankizy, ny sokajy roa ny tanora dia ny kristianina tanora zandriny sy ny kristianina tanora zokiny. Namangy ny sekoly alahady isan'alahady izy ary nomeny lanja ny fampianarana katekomenina ka amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora
isanalahady tolakandro izany no vaina ho indray mandeha isa-taona koa ka ny pentekosta ny fandraisana ireo katekomenina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Navoaka ny gazety Isotro Fitiavana niara-ny asa kaiky tamin'ny fisepa sekoly protestante eto Antananarivo ny fiangonana tamin'ny fotoanandro. Namafisina ny asa tany amin'ny distrika ny Isotro Vangay, nanomboka nanao tafika masina manokana tany amin'ny faritany ny fiangonana, nomena fiofanana momba ny mozika ny tanora ny fiangonana, ary dia feno valo araka ny fandaminan'ny FJKM ny sampana eto amin'ny fiangonana. Novidina ny orga Tsangambato ny Jobily fa 100 taona ny taona 1720. Nizaka ny adidibetsaka tao amin'ny sekoly mahitsy Isotro Fitiavana ary naorina ny kilasy mandry izay nampitondraina anarana hoe kilasy mandry Isotro Fitiavana. Najoro ny ambaratonga faharoa tao amin'ny sekoly mahitsy ka nozakainy Isotro Fitiavana manontolo ny fampandianana izany. Mpitandrina mpandala ny fiombonana ny mpitandrina Soloer Paul, isan'ireo nivony fikambanana ny misiona telotota ho tonga FJKM izy. Nikatroka tao amin'ny fiombonany fiangonana protestante eto Madagasikara ary anisan'ny nikarakara koa ny natongavana teo amin'ny fiombonany fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Foloany sodapahatany Isotro Vangaina izy ary mpiandraikitra foibe inefatra no mitariany ny fivorian'ny synoda lehibe tataonivon'ny FJKM. Mbola nisantatra ny synoda-paritany andalam-pitandremana koa izy tao am-pamamparanana ny taom-piasany. Ankoatr'izay dia nisandrahaka tamin'ireo vondrom-piangonana iarahany FJKM miasa any ampitan-dranomasina ny fanompony. Fotoam-pankalazana maro nitarian'ny fiangonana ary nametrana Tsangambato avokoa ireny. Tamin'ny andro ny vidianana ny tany misy ny akany ankehitriny fa nanorenana ny akany fitiavana, nanomboana ny dispensaire izay lasa centre médical amintsika miara-miaina izao. Ny taona 527 feno 30 taona nitondran'ny fiangonana ary araka ny fandaminan'ny fiangonana dia tonga tamin'ny fisotron-dronono izy. Natao veloma ny 12 Jona 527 izy ary 12 Jona ihany dia nitododo tany Frantsa ny ampitan-dranomasina. Nidomandry tany Orléans ny taona 12 izy. Ny mpitandrina fahafito dia ny mpitandrina Rakotondraibe Ndrainibe Richard 527 720 nivoaka tamin'ny toeram-panomana mpitandrina Ambatonakanga izy ary nanofy fianarana tany Paris. Nataony ho zava-dehibe ny fitazana ny tanora zazavavy. Fandaminana nataony ny fitsinjarana ny dekona isa tokantrano izay tsaroany ny fiangonana tokoa fa nahasoa sy nampandroso. Nanao akanjo mpanompoana avokoa ny dekona, tsy isan'ny fandraisana ihany fa isan-kalahady. Talohan'izany mantsy dia isaky ny fandraisana sy ny fotoana manokana toy izao ihany no nanao akanjo mpanompoana ny dekona teto amin'ny fiangonana. Nampiatra feno ny liturjia vaovao tapaky ny synoda lehibe ny 720 izy ary nampiariny antsakany sy andavany koa na dia sarotra aza ny fiovana teo amin'ny fandaharan-desona sy ny fomba fampianarana sekoly alahady tapaky ny zakabe sekoly alahady 470 teo amin'ny fitantanana dia napetrany ny atao hoe valopina didiny mpandray. Natomboka ny fanompoam-pivavahana isaky ny andro fiakarana. Natsangany ny antoko-pihira ka nantsoina hoe antsapiderana izany izay tonga tsanta ny fitiavana. Ny sampana tanora kristianina dia nanambatra ny tanora zokiny ny tanora zandriny ary ity antoko-pihira vao natsangana ity. Nofaritana tsara
ny satan'ny sampana arak'izay ijorony amin'ny fitsipika anatiny ny sampana FJKM. Nofaritana tsara ny andraikitry ny vaomiera ary navaoziny ny fampianarana katekomenina. Ny lofiosany koa ny asa fitoriana ny filazantsara ary dia natao ny fiantohana ny poste d'évangélisation sa famakinalay ny amin'ny tafika masina, ny amin'ny ara-bola ary ny fanorenana fiangonana. Tamin'ny androny no nametrahana ny atao hoe fity kristianina izay tonga antsoina hoe fiangonana miteraka ankehitriny, iombona andreo tokantrano mifanakaiky amin'ny fiaraha-mivavaka indray mandeha isan-kerinandro. Nitatra sy nakatoerana ny dispensaire ary dia misy komity mpitantana izany. Torak'izany koa ny akangy. Tamin'ny androny ny 17 taona ny fiangonana izay nanisina riana manodidina ny taona 1770 no notokanana izany. Tamin'izany koa nanavaozana ireo fanaka samihafa tato amin'ny fiangonana ary ny trano vadim-piangonana. Ny voa isan'andro ny fiangonana nataony zava-dehibe ny sehatra fanomanana laika ary isan'ny mpampianatra tao anatin'izany izy ary mpandray ny mpiofana koa ny fiangonana teto isopitiavana. Ny mpitendry zava-maneno na dia efa nisy ela aza dia nampiroboroboany bebe kokoa ka dia mianatra ny amin'ny fitendrena isan-kalahady tolakandro. Tonga teo amin'ny taona fitsironronono izy ary dia notsofindrano ny taona 1770 ny amin'izany fitsironronono izany. Izy moa dia sady mpampianatra no mpitandrina. Ny mpitandrina fahavalo dia ny mpitandrina Rasoa Fanomezantsoa Pierrot Etienne 720 taona 2000. Arak'izany raha fehezina ny fijoroany teto amin'ny fiangonana dia amin'ny fehezanteny tokana hoe miasa tao anatin'ny sarotra ny mpitandrina Rasoa Fanomezantsoa Pierrot. Mandra-pahatonga ny mpitandrina raha maolo miasosolofo dia miaina tao anatin'ny tetezamita ny fiangonana ary naharitra tamin'ny fitondrana ny fiangonana nanao asa manokana teto ny mpitandrina Rakoto Malala ny Vomboangy izay nitarika antsika tamin'ny 5 taona ny fiangonana. Ny mpitandrina fahasivy dia ny mpitandrina Solofo Ramaolo Miaso 4 ny amin'ny fiainam-panahin'ny fiangonana tsaroana ho latsaka anatin'ny fiangonana ny fiainam-panahy sy ny fiainana ny soratra masina. Maro ireo fitazam-panahy izay napetraky ny mpitandrina toy ny cellule de prière isaky ny alatsinainy taty aoriana ny ovalasa fianana toroteny ray minitra sasany balatokana tany amin'ny sapatra arak'izay fotoana ny fandaminany avy dia konina siloolona ary ny mpieridrara isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana. Ny étude biblika isaky ny alarobia, ny mpiara-miaritory isaky ny alarobia aorian'ny étude biblika, ny vaky baiboly nandritra ny 2 taona indray isam-bolana ny fionana, ny votosy filazantsara isaky ny alahady voalohany tafika masina ivelany manodidina ny faritry ny fiangonana, tafika masina sahan'ireo mpiantafika ao amin'ny centre médical isan'andro andraisana ireo mandalo ao amin'ny centre médical manao fizaham-pahasalamana, tafika masina lalam-pirenena faharoa iara-miasa amin'ny AFF, ny edif na ny fanaovam-pianatra coaching de prière anatiny sy any amin'ny sekoly Rasalama, fisotoana ny fiangonana indroa isan-taona, ny fanompovavahan'ny mpiasa-piangonana isan'alatsinainy maraina, ny hira fiderana na ny louange mialoha ny fanompovavahana
ao anatin'izany koa ireo mpitarika hira antsoina hoe lidy voco ny amin'ny sampana sy ny fikambanana. Misy ny toroteny amin'ny sampana isam-bolana, ny fisotonany firaisan'ny sampana, fisotonany dekona sy ny olona ary ny mpieridrara, indraindray ombambady sy ny ankonana, fisotonany braon fiangonana, indraindray ombambady sy ny ankonana. Teo amin'ny fotodrafitrasy anatiny dia fanatsarana ny fiangonana, fanatsarana ny trano fidiovana, ny akana, ny tamboho, ny zaridaina, nandoko anatiny sy ivelana, ny valitafo, ny sezam-piangonana, ireo jiro ato anatin'ny fiangonana, ny andohalamo, ny fampiankarana ny trano vadimpiangonana, ireo dia tsangam-bato avokoa ary misy takelaka afa-tsy ny fandokoana anatiny sy ivelany ny fiangonana. Nitarina ny dispensaire ary efa voalaza teo tonga nantsona hoe centre médical izay misy ny fizaham-pahasalamana ankapobeny sy fitsaboana ankapobeny ary nametrahana ny fitsaboanify vokatry ny tolo-tanana ara-pitaovana avy amin'ny fanjakana sady efa fanirian'ny fiangonana raha teo. Ny fotodrafitrasa ivelany misy hatrano ny fanorena fiangonana araka ny vinany foibe-jekema indray mandeha isaky ny roa taona izany. Ny fanolorana ny zaridaina ny faculté théologique Ambatonakanga, ny zaridaina sodaparitany ivon'ny sodaparitany Antananarivo andrefana, ny fanohanana sekoly Rasalama sy ny sekoly any Mahajanga. Nanamarika ny fiainam-piangonana ireto zavatra vitsivitsy reto, ny fanatanterahana ny fahafolon-karena isaky ny alady voalohany amin'ny volana, fizarana vary ho andreo madiniky ny tompo, fanamafisana, ny asan'ny vomiera sosialy, ny tak fitaizana ireo ankizy sahirana sy fanohanana azy ireny amin'ny fianarana, ny sakafo agape indray mandeha isan-taona, ny gazety isolo fitiavana nivoaka isam-bolana, ny bazary fitiavana isaky ny noely, ny fananganana ny site web ny fiangonana, ny akanjo ho an'i Jesoa izay itodiana amin'ireo mpiomana ho mpitandrina hivoaka isan-taona ary ireo madiniky ny tompo isam-piangonana te hisitraka izany amin'ny impony. Ao koa ny fanampiana ireo mpitondra-tena eto amin'ny fiangonana amin'ny atao hoe indemnité de veuvage. Misy ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny zanaky ny mpitandrina atao ny fifantenana amin'ny alalan'ny fijerena ireo antota-taratasy ampombainy ny fangatana ny vatsim-pianarana. Manohana ny sekoly fanomanana katekista iombonany ny sodaparitany telo any avaratra isika izay ao Port Berger, ireny katekista vokarin'ny toeram-panofanana ireny dia mpamakilay ary misy amin'izy ireny no raisitsika ho iraka any amin'ny toerana amakinalay lalam-pirenena faharoa na any amin'ny sodaparitany larana fafito izay iarahantsika miasa araky ny lamina eo anivon'ny sodaparitany. Ny mpitandrina fahafolo moa dia ny amperinasa ankehitriny izay fitinina ny filazana hoe volandray raharaha ny volana aprily lasa teo. Averina ny amin'izay vita sy ny mbola ho tanterahana dia ho an'Andriamanitra ivery ny voninahitra. Hoy ny soratra masina, miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintiana voalohany toko 5:10 ny andiny 7:10. Dia hitarika antsika mivavaka ny Ray aman-dreny presidansy Nota. Isaorantsika ny tompo ry havako noho ny amin'izany fahasoavana sy voninahitr'Andriamanitra ny asan'ny fiangonana izany. Mangavy antsika fiangonana hitsangana ry havako.
milohan'ny vavaka dia misy tenin'Andriamanitra atolotra asika rehetra ho voninahitry ny tompo. Tamin'ny asa rehetra sy ny 510 taona ny fiangonana izay nilalovantsika sy atrehantsika no avy ihany koa. Fa ny trano rehetra dia samy misy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola olazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Amen. Ho amintsika rehetra ne izany tenin'Andriamanitra izany ry havako. Ivavaka, ao ry havako, ivavaka isika. Ao aorianan'izay dia ambarantsika amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ity, fa 510 taona ny fiangonana ity, ary andeha averintsika ho mpitsanganana ho redonitsika indray mandeha indray ny hira faneva izay efa nataontsika tamin'ny teny ity. Ivavaka isika. Anao ny asa ry Tompo, ary ianao ny lohan'ny fiangonana, ianao ny antso, ary isaoranay ianao ny zavatra rehetra, fa tena miara-miasa tokoa ahasoa ny tena sy ny fanahy. Saotranao noho ny amin'ireo mpanomponao ny fandimby izay nitantana sy nitondra ny fiangonanao teto hisotro tiavana teo ambany fitarianao sy ny fanoloran-tenanao amin'ny alalan'ny fanaino masina. Ianao no maika mahakasitraka azy ireny, fa izay ry Tompo dia mpanompo tsy mahasoa ihany ny tokony nataony natao, kanefa kosa dia fantatrao tsara fa ireny mpanomponao ireny dia natsoanao ka ho tanterahanao amin'ny sy ny taranany ankehitriny ho an'ireo ray aman-dreny rehetra ny fandimy teto sy ny aperinasa ankehitriny, ny teninao manao hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko sao samindrery ihany. Petraka am-pelantananao ihany koa izao taranaka velona tra-pamonjena ankehitriny izao, ijoro vavolombelona indray anambara sy izara ny fitiavana amin'ny alalan'ny asa fanompoana rehetra eto anivon'ny fiangonana, dia ianao no anatanteraka izany miaraka aminay, satria fantatray fa mpiara miasa aminao Andriamanitra izahay, ary ianao no tena velona ty anatinay miara manatanteraka izany asa izany. Misy mananteny izay ry Jesosy Kristy Tompo, fa ianao Jesosy Kristy no anafihery anay, hitantana anay, ary hitsinjo ny lalana rehetra amin'izay mbola fijoroana vavolombelona ataon'ity fiangonana ity miaraka amin'ny kristianina rehetra ato. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, no iandrandrainay ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, ary no fampiraisana avy aminao ny fanahy masina ho aminay rehetra sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana malalo amin'ny Tompo, dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina alohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompony antso, amin'ny anaran'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, amin'ny anaran'ny sondaparitany Antananarivo andrefana, amin'ny anaran'ny fiangonana FJKM hisotro fitiavana, no anambarana amintsika fa nankalaza sy nisaotra an'Andriamanitra isika tamin'ity anio ity noho ny fa 510 taona izay nomeny Tompo antsika ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Itehaka isika ry havaka. Andeha ho redonitsika indray no mahazanaka malalantsika satria nomeny Tompo fitahiana isika. Yeah.
Anareo amakivakinareo ny fijoroana vavaolombelona ao amin'ny hoavy Andriamanitra ny fiadanana izay nitondran Jesosy tompontsika mpianolo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano no fanekena mandrakizay izy any tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrano eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Mahazo ho toerantsika. Riavana malala arak'izay fanambarantsika teny am-piandohana ary efa nifampiresahana tamin'ny isan'ambaratonga hatry ny omaly mpievitra rasy ankatoka dia amin'izao fotoana izao no anehoantsika fiarabana sy fiombona mpifaliana amin'ny zoky iray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Ratolo Janahary Honoré Auguste izay nampin'Andriamanitra tamin'ny ezaka nataony teo amin'ny fianarana ka nahazo ny mari-pahaizana doctorat en histoire tamin'izao volana Jolay izao. Ndeha ataontsika ny hira faharoapolo andininy voalohany dia hitsangana eto amin'ny altara ny mpitandrina voatoana anarana teo hitarika antsika amin'ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana ary dia mangataka antsika tompon'andraikitra avy amin'ny sampanasa asa ary fikambanana androzy koa anatanteraka amin'ny fampitondrana ety anoloana. Ao anatin'izany dia mbola ombantsika ny iray aman-dreny président synodaly. Arak'izany pastera dia fifaliana lehibe eo anatrehan'ny tompo ny mifanatry tava aminao izay tafavoaka atao anatin'ny atao hoe lalandavitra ary tsy mora. Nanatrika ny fanolorana Babemaso izany voka-pikaroan'izany izahay sy ireo vahoakan'Andriamanitra vitsivitsy teto amin'ny fiangonana dia nahita fa tsy moramora ary tanora ny maka an'izany mari-pahaizana izany dia miarahaba pastera ary everiko fa tsy ny fitandremana eto isotro fitiavana ihany no mioty ny vokatry ny fikelezana ho aina fa ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ary indrindra ny synoda FJKM misy antsika mpampianatra pastera ary mbola mpianatra ihany dia vokatra be ho an'ny asan'Andriamanitra ny fijoroana mpitandrina perinasa tahaka izao dia fela tanana ngeza be anareo mpanomana ny mpitandrina dia tsaroana izany ary mendrika isaoran'Andriamanitra no ny amin'ny fanoloran-tena sy ny fanetretena amin'izany fampianarana ny mpiomana ho mpitandrina izany. Dia tsy kisendrasendra koa no maheto ny président synodaly fa tena zava-dehibe dia mialoha ny hitondran'ny président synodaly vavaka
dia tanterana ny fampitondrana fanolorana mariky ny fifaliana sy fisaorana ny tompo valopo misy arena miafiny. Avy amin'ny fiangonana sy ny firaisan'ny sampana dia hifaneseo iaraba sy irarisoa ny mpiara-miasa, fikambanany dekona sy ny loholona. Dia manaritra amin'ny fiarabana aloha docteur satria resaka fianarana misy mampifamaritra anay mindralahy amin'ity ray aman-dreny ity ihany driavako ankoatran'izay efa voalaza amin'ny pasteur teo samy mpampianatra ao amin'ny toeram-panomanana mpitandriny izay. Rehefa nisy fandaminana nataon'ny Fobe FJKM niala tatsy amin'ilay FJKM mandro soambojatova dia izy ny nandimby atao nitondra tao zany ary miverina nampianatra tao zay. Fa ny tena mampiavaka azy dia izao tsy fandokafana olona akory, efa roa taona lasa izy io no nitsahatra raha ny fandaminan'ny Fobe FJKM amin'ny asa mampitandrina zany efa misotro ronono fa tsy namelany mihitsy raha tsy azon'le diplôme de doctorat en histoire zany. Ary tena isaorantsika ny tompony amin'ny fiangonana amin'ny fanomanana mpitandrina fa dia izay tranga manokan'izay zany mampiavaka azy ary tena isaorana ny fikirizanao docteur fa tena zava-dehibe zany io moa ny akanjo fanamiana akademika io anaovana io zany satria anao conférence izy rehefa avy eo fa tsy hoe anao fanompom-pivavahana ntsony dia azony anaovana tsara io anivon'ny FJKM sao dia misy gagonareo amoaka an'io any amin'ny Facebook ihany hoe ahoana koa ary ty razoko ty ny amin'ny mialatsiny avy ataoko an'izany le izy fa any amin'ny Facebook moa zany no filazanareo azy dia mba ataoko an'izany fa tena amin'ny lafiny akademika mihitsy mbola ho hitanareo ny anazavany azy zay ataontsika ka dia aminarisoa pasteur arorotana ny fiarabana sy ny firaritsoa dia aminarisoa ny ramatoa sy ny ankizy rehetrarehetra ihany koa fa mendrika ao alay tahaka eto anivon'ny fiangonana no fanomponao. Vavaka sika riavako indre ny fifalian'Andriamanitra satria miantso olona amin'ny fomba sarim-patariny ianao ary vavolombelona izany izay atrehanay kehitriny amin'ity ray aman-dreninay ity dia ny mpitandrina Ratolojanahary Honoré Auguste izany sy ny ankonany satria mizary zany fifaliana izany zay efa nigoka ny fanomezam-pahasoavana zay tamin'ny nomenao azy eo amin'ny lafin'ny tantara ny fampiomanana sy ny fampianarana tamin'ny sehatra maro ary mbola ikokan'izany zahay amin'ity an'io ty isaoranay ianao manokana fa isan'ny fanomezany ray lehibe zay sarim-patarina tokoa nataonao ka nahatongavana eto miaraka aminay ahafahanay mankasitraka azy tahaka an'izao zay inonay fa efa nankasitraka azy meloha ianao ny zarany aminay indray izany hoe fiangonana mahalala ny tantara zany mba hatsapana koa fa mitoetra mandrakariva ho fahasoavanao anay ny tantara nyity fiangonana ity izay nambara taminay ny santionany tamin'ity an'io ity dia mihizay fa hitantana sy hitsinjo anao tsy ho azy rery ihany fa ho an'ny vady amanjana ny amanjafiny rehetra tondra mbavaka ho an'izay tsy salama ary indrindra mahatoky fa omenao sehatra izy menao fahasalamana menao ny fitahiana ny hery sy ny tanjaka ary ny finoana mba hahafahany mizara ny fahasoavana isan'andro dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy koa no angatanay ro zay manomana rehetra na inona na inona maripahaizana homaniny hoentina manasoa ny fiangonana ho an'ireo zay efa manan'izany maripahaizana zany na inona ihany koa dia mba ho isany zay voatsinjony amin'izy ireny eny hijeroa ny vavolombelona hanompo ny fiangonana izany dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mamindrafo aminay amen.
misaorany Jehovah ary fanahiko io ary zay rehetra tao anatiko io misaorany anarany masina. Zany teny mpanao salamo zany ry havana no isaorana an'Andriamanitra aloha ao amin'ny salamo fa 3 no navitana io fikaroana io ary azo lasainy hoe sarotra ihany. Ny vita tany an-dafy moa dia ny DRT nivoana 3e cycle satria tsy nanana document intsony ny tenako tsaroko tsara pasteur Silofo mbola eto izy ny araba hoe araba docteur dia nandà tamin'izay hoe mbola tsy docteur aho fa mbola tsy ampy lay 4e partie momban'ny le centre de formation pastorale et la politique. Fa rehefa tonga teto Madagasikara aho dia momban'ny collège théologique Ivato indray nataoko le centre de formation pastorale œcuménique africain malgache de la seconde moitié du 20e siècle au début du 21e siècle. L'exemple du collège théologique d'Ivato de 1966 à 2018 zay ny nataoko. Ary asa rao professeur Rabiary Manana mangataka anao professeur arabaina manokany professeur Rabiary Manana Lucille zay tena niady tokoa ary angamba injato kely any tany an-tranony ary izy dia tsy manaiky mihitsy fa hoe enao pasteur be loatra ty amboary kely ty amboary kely ty tsy manaiky mihitsy izy tsy hoe eto sotro fitiavana dia hoe kenakena fa tsy manaiky izy. Misaotra tompoko, misaotra anao natany soutenance aza dia nanampy mihitsy izy ka tsy moramora io. Ary eto dia mangataka ny Ramatovatiko mba hitsangana eny toerana eny ihany satria izy moa tratran'ny tsy fahasalamana. Ao ve ianao malalaka io izy io tsy nitsahatra ny mivavaka ary izy dia maneno mihitsy hoe vitao aingana dada vitao aingana efa tamin'ny taon-dasy izy io ny vita saingy noho ny grève isan-karazany eny Ankatso. Za ma tsy nieritreritra hoe eny Ankatso aloha no atao le izy fa nieritreritra aho hoe ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga mba hisokatra ny école doctorale saingy taty aoriana vao nisokatra ka dia misaotra azy sy ny commission ny école doctorale amin'ny université nanaiky nandray anay na dia mpitandrina azy dia misaotra tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra anareo pasteur teo nareo mivady fa efa niteny amin'ny tonton Eric hoe toany pasteur mba no ihany koa fa ilaina izy zay aza efa misotro ronono mbola ohatr'izao saona tonton saona pasteur dia mirahasoa ten'Andriamanitra tompoko vavakitsika. Misaotra Jesao satria ianao nanome ny diplôme io mpanompotsy mahasoa ny tenanay kanefa dia nombanao mandrakariva na dia ho anatin'ny fitondram-piangonana aza satria tany Antsahabe ny fananomboana azy io dia nanampy ianao na ao anatin'ny fahasarotana isan-karazany nomby ianao fa nanao masina dia nitary-dalàna mandrakariva ny voninahitra dia sandratra ho anao rery ihany. Misaotra raha io amen. Tahiny tompo daholo ry havana. Teo amin'ny tsy ady tokoa dia tsy voatonona anarana ny vadiny mpitandrina izay tsaroana fa tena nampijoro ary atao hoe arona nanoana ndrendray aman-dreny mpitandrina ireny koetoana dia maneho fialan-tsindra tsy nitonona ny anahy satria misy mpitandrina sasany voatonona ny anaran'ny vadiny misy tsy voatonona dia tsy fantatra hoe iza ny vadiny mpitandrina le tsy nisy anara tsy nanambady ary ve ty paster ty dia tena tsy nitononona ny anarany vadiny mpitandrina rehetra na izany aza dia tsarotsika zay namakivaky ny tantara mbola ny fanozy tamin'ireny mpitandrina ireny tena miara-mila ny Kristia zanak'Andriamanitra feno fanoratena ireo vadiny mpitandrina ny fandimby dia mampitondra fisaorana any amin'izy ireny izay mbola velona hatrapamonjena hatramin'izao an'izao. Omaly dia nisy zanantsika nanoro-tokantrano teo ambany tanam-pahasoavan'ny tompo Andriamatora akotondray ny fanilo Silina Isabella mivady mangataka anareo androso aty amin'ny altara ora sy tanana. Eny ary dia fifaliana ho an'ny mpianakavy ny finoana eto amin'ny ty fitandremana isotro fitiavana ity ny mifanatrika aminareo
ary faly a nahita ny fijoroana ho vavolombelonareo a omaly a teo amin'ny fanamasinana fanambadiana ho fampatsivana anareo mpamakivakiana ny fiainatokantrano ny amin'ny fananan'Andriamanitra ambara amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainanareo dia atolotra ity baiboly ity ho fanomezana fahatsiarovana ny fanamasinana tsy fitsofandrano ny fanambadianareo omaly sabotsy 3 Jolay manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho tokantrano anjakan'ny fiadanan'ny kristiany ny tokantranonareo. Amarana izao tapany voalohany amin'ny fampifahavana izao ary sika riavana mitsangana andray ny tsodrano ary anao ny hira antema 5 aorin'izay. Ho tanteraka aminareo ane ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hitahy anareo ane ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane ny Tompo hanome anareo fiadanana. Izy hiaro anareo na mivoaka na miditra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Koa dia mandihana amin'ny fifaliany Tompontsika. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.